L'actu du jour. Tsy ampangino fa tena hoe ampitahorina satria izao tonga izy sabotsy dia nampanatsony izay latsinainy tena amin'ny tribinaly nampanatsony ny avokanay dia tamin'izay fotoana izay tonga dia niteny ilay avoka aloha voalohany indrindra hoe io izy tsy ho hitantsika intsony ozy izy marina amin'io fa dia amin'izao izy dia tonga dia amboary ilay saina fa tsy ahita marina amin'io intsontsika. Dia teo moa izany izay tena ketraka izany izay ray aman-dreny tamin'izay fotoana izay. Ray aman-dreny maromaro koa izay tonga tany fa tsy hoe izaho irery. Avy eo amin'izay dia nampitsony iny hoe eona tamin'ny fanirisoa izay. Dia kanto moa ny ampitsony indray vao mivoaka ilay minisitra ny talata. Dia vao mivoaka ilay minisitra talata efa zoma amin'izay nivoaka mendrika. Averiko tsara aloha za tsy mandray ono izany mihitsy tsy mandray ono fa ny zavatra hitako ny zavatra teneniko dia ananako porofo daholo. Rehefa mivoaka amin'izay izy dia izahako ilay teny anareo teo nandeha tao amin'ny procureur izay. Dia rehefa nandeha tao amin'ny procureur izay dia nilaza taminay indray izy hoe misy ilay izy ozy izy madame ministra mihitsy no namoaka anazy. Dia be dia be tsy izay tonga teo fa tsy zarery no manao zavatra ary tsy izaho fa izany hoe izaho fotsiny no samy teny an'ilay zavatra tsy mety hoe eto kosa mba tsy mety ilay izy dia miteny fa ilay olona tsy samy teny an'izay fa na tsy mety ary ilay izy dia na tsy mety ary ilay izy dia ohatran'ny hoe tsy samy teny fa ilay tao ohatran'ny mibahana ao anaty sainy. Teo amin'izay dia niteny anazy madame ministra mihitsy ozy ny namoaka anazy. Safety tonga izany izy talata hariva ny nandraisana ministra anazy tamin'iny raha nahatsiaro daholo tsika dia zoma izy namoaka an'ilay olona. Za tsy manana olana mendrika, mbola veriko foana tsy manana olana mendrika ary za mihitsy nitazona mendrika hoe agadrao izy na olona. Tonga ianao talata nandray an'ilay toerana ministra, namoaka olona ianao ilay zoma tafavoakanao ilay olona zoma izany. Dia rehefa tafavoaka ilay olona zoma dia ono tao anatin'ilay larobisy lakamisy izany voadinika ao daholo ilay dossier rehetrarehetra. Iny andro nirasana tamin'ny procureur iny dia iny ihany izay dia niakatra teny amin'ny ministera tena faravohatra. Rehefa niakatra teny amin'ny ministera tena faravohatra izay dia nanao demande d'audience hoe mba hiresaka amin'ny ministra. Tamin'ireny fotoana ireny koa moa izany mbola tena namay be ny fitsaboana ny ankizy. Narary mbola tena be dia be narary mbola tsisy fitsaboana nandeha mihitsy tamin'ireny. Mino fa nahatsiaro tsika hoe nanao kanioty tamin'ny anaran'ny victime mbo malaza izy tamin'izany fotoana izany dia rehefa nandeha ilay kanioty dia tsy fantatra intsony moa izany izay toyany hoe nakaiza ilay vola voangona nampiasaina tamin'iny izay toa tsy naheno suite mihitsy hoe ahoana ilay izy tamin'izy mbola tany ivelany. Dia nandeha amin'izay izany nitsiry amin'izay izany ny saindray avy eo hoe nataontsika hiteny anazy hoe sao dia mba afaka horaisitsika amin'izay ilay vola omenandreo ankizy marary io mba hitsaboan'ilay ankizy marary tena satria tsy nisy prise en charge. Rehefa nangataka audience moa izany izay talaty izay nangataka dia lakamisy ny antso anany kadiny. Rehefa ny antso anany dirikady ny lakamisy hoe inona lakamisy tamin'ny efatra teo angambany dia ny antso izy hoe ozy izy mamanombana dia eno nanao demande d'audience ozy izy nareo fa tsy afaka ny mandray anareo mihitsy ministra fa inona ilay antony aonanareo aminazy dia izahako no miezaka mandamina an'ilay izy arak'izay. Resaka an-tany hoan'izay momba an'ilay resaka kanioty satria ilay kanioty nanao kanioty izy tamin'izany dia tsy haiko hoe mety ho voavalinao ve ho azany satria sa izy ihany no afaka maly an'ilay izy. Nono avy eo moa izany izy niteny raha ohatran'izay io izy dia aleo izy ihany no miasaka miresaka aminao dia ianao anteny teo fa tsy afaka mandray mihitsy izy dia ianao koa ansisika hoe te halala an'ilay izy dia ho azavaiko anao ihany izany ilay izy. Ny antso indray izy ny zoma ozy izy mba afaka mandray anareo ihany izy ministra amin'ny latsinainy amin'ny folo dia eny raha afa misaotra anao. Ny antso indray izy lahady tamin'ny 003
tamin'ny 12:03 tsy niantso izy fa mesazy kay nataony ka mesazy tamin'ny WhatsApp fa talohan'izay misy ohatra mbola nisy hoe amboarina kely izay indray ilay fotoana dia lahatra indray izy miteny indray hoe tsy afaka indray izy le rapiso alatsinainy fa aleo izy ataontsika amin'ny larobia na amin'ny larobia ozy izy dia raha sanatra izy misy fofana indray ilay izy dia miteny anao eo ihany dia eny arao dia niandra indray aloha izany izay ny larobia dia tonga indray ny talata rehefa tonga indray ny talata dia teny indray izy hoe tsy afaka indray ozy izy le rapiso fa aleo indray izy loha raha afaka piso fa tsy afaka izy dia teo amin'izay somary sorena satria ny antony ozy izy efa marina manaiky hoe olambony izy manana raikitra betsaka izy fa somary sorena zany hoe efa tsy fanajana tsony kosa zany nanomboka zoma dia hoe latsinainy dia latsinainy 12 ilay mipiry dia manana dia isaky ny amin'ny fito dia tsy afaka indray le rapiso ozy izy hoe efa tsy rarintsony kosa le izy satria efa impiry zany miverina foana le hoe amin'ny aniny dia amin'ny aniny nareo aza mandray an'le izy hoe tsy fitiavako amin'ny fanesoa za tsy manana olana amin'ny fanesoa averiko foana zany tsy manana olana aminazy mifandray foana izay tamin'izy tany ivelany fa rehefa tonga teto kosa nefa izy dia tena nataony ohatran'ny olona tsy fantany tsy manisy problème zany ary za tsy manana lahelo amin'ny tsy fifandraisanay tsy manana olana amin'ny tsy fifandraisanay sy fanesoa fa fotsiny hoe mampalahelo anahy fotsiny le izy hoe raha mba hainjana ny ve nataony olona zany dia zakany za zany tena natsiary tena hoe tena lasa tena fitaovany zasy ny hainjanako mbola veriko ihany hoe tena natsiary fitaovany zasy ny hainjanako tena hoe malahelo zany eo anatrehan'ilay zava-misy tena hoe mampalahelo izy satria hoe tsy vitany hoe zanako anankiroa miara-nidaraboko atao fa zako mbola natao an'ity rehetra sy dia ny tena moa zany hoe mba te ahita marina anao sy hoe masarobidy anao an'ilay zanakao dia ohatran'ny hoe mieritreritra hoe sao dia mba eto indray ny lalana ahitana an'ilay marina raha amin'izao fotoana izao no anao zavatra dia lazena indray fa manam-potana sy mbahoaka iny ara tamin'ilay fotoana le nanatahako hevitra hoe za tsy hiakatra teny Faravohitra tsy tamin'ilay fotoana niantsony anay ray aman-dreny be dia be ny tany fa izany tsy tany dia za nantany fa izy mamanombana vita tsy nahita mamanombana zany dia teo amin'izay no natonga an'le hoe le avinavina be hoe andraso ny fitsarana na 20 taona ary dia andraso eo na 20 taona ary dia rehefa avy eo amin'izay dia amin'ny telefona avy eo amin'izay dia niteonina le olona teo zany hoe telefona anombana tsy maintsy alainy fa any ana telefona anombana any misy proof be dia be dia gaga ihany moa zany hoe fa izy arao zany nametraka an'ilay proof be dia be tao anatin'ilay telefona anombana io zao tsika miarana hita hoe namangany tsy salama indray izy fa za fotsiny io zany navazina natao anatin'ilay famanginan'ilay tsy salama mino fa afaka maheno daholo tsika hoe fa maninona itojo tena marary be mbola verika marary be indray zao tojo zao maninona ary tojo ny tsy mivangina hoe tena za tsy miteny hoe tsy tokony mivanginy fitahiana tsy izay le izy kosa fa sao dia indray misy mihaino vilany eo fa kosa tokony jerena ihany koa tojo satria tojo tena mbola marary dia tokony jerena koa izy manambady amanjanaka tsy afaka miasa fa tena hoe eo vao mihetsika dia sipotra dia tsy afaka manao inona tsy afaka maninona vady amanjana no mijaly mikarakara azy isan'andro manina moa zany izy raha mba jerena manokana kosa momba anazy ohatra raha mba misy ihany ny fahafahana mijery an'ireo victime ireo zao indray zao dia anaovana sinema hoe mandeha za aloha zany tena mahitsy be amin'ny teny hoe sinema anaovana sinema satria ohatra zany hoe lasa indray ianao ary za tsy miteny hoe aza vanginao areny tsy miteny an'izany za moa zany tsy fantatra hoe za tsy ao anatin'ilay tokony vangina za koa tsy mitomany an'ilay famangina loatra aloha tonga dia teneniko eto mihitsy mbola ho avy eo foana fa fotsiny hoe tena angatahako fanampiana ilay compte Facebook sy mba afaka manampy anahy satria tena tsy hita tanteraka ilay izy na atao recherche ary ilay voavy maria dia tsy mamaly intsony tsy hita intsony fa dia nantahatra any anatin'ny mailako rehetrarehetra tany voakarokaro ny daholo tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana na ino. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.